Famatratra 230 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo voafonja ho Tanimora raha tokana ho ana voafonja 700 ity fonja ity. Manao ahoana ny mombamomba izany tolon'ny fonja izany, mitondra resadresaka fohifohy mikasika izay indrindra ny commandant Olivier Rakotonandrianina lehibe ny fonja eo Tanimora. Kaina Tanimora moa dia tokony ho 700 zany izy voafonja am'izao tontolo izao moa zany dia efa mahatratra amin'ny 3200 ny effectif général, izany hoe efa tsy miperimètre intsony zany ny paritokaiza ny voafonja am'izao tontolo izao. Ny voatsara dia mahatratra eo amin'ny 10,000 eo. Misy zany ireo voafonja izay asika efa adinana amin'ny ny anala CP misy 7, ny anala BBC misy 10, ny anao baka telo. Kasika ny courrier zany mamompy fofonja moa zany dia manana zo angataka asa ivelan'ny fonja mandrisany analana sazy dia tsara izy. Ka misy zany ny commission de triage na ny comité mpifantina ireo voafonja lasy ivelany dia tokony andraikitra zany izy rehetra mampiasa ny voafonja reny satria misy zany voafonja miasa any amin'ny propazakana, any amin'ny fisarany, any amin'ny toeran'ny fisarana, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny gendarmerie-pirenena, any amin'ny police-pirenena. Tokony andraikitra zany izy rehetra mampiasa ny voafonja reny satria izy tokony andraikitra mampiasa anazy fa andaran'ny fonja fotsiny no ny clé izay voafonja virena hoe afaka ampiasana misy ivelan'ny fonja.